Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafalinana trano aloranao mety toetry ny andro indray. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia somary ahitana fidinana misongadina ny marim-panambony ho an'ny Rafitso manokana aty amin'ny atsimon'ny nosy aty vokatry ny fandalovan'ny ity rindrin-drahona izay tahantsika amin'ny sarin'ny zanabolana ity hitatra tsikelikely aty amin'ny afovoantany kosa izay fidinan'ny marim-panambony izay ho an'ny alakamisy aty amorontsiraka atsinanana aty ny zoma noho ny somary masovana indray zany tsotrivotra avy aty atsimatsinanana ho an'izay alakamisy zoma izay ankoatr'izay kosa dia aty andrefana avaratra andrefana ny masoandro mibalika no ivan-toerana. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany ary izay toetry ny andro izay ho an'ny Rafitso maraina zany dia efa somary mandrahona aloha aty amin'ny atsimon'ny nosy mety hisy tandrifin-drahona eny amin'ny afovoantany sasasany amin'ny aty atsimon'ny nosy eny. Ankoatr'izay kosa dia aty amorontsiraka ny Vatovavy Fitovinany ny farany atsimon'ny faritra Atsinanana no hisy tandrifin-drahona kely ny Voamaraina mandrahondrahona aty amorontsiraka Analanjorofo fandimbin-drahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa raha hoan'izay toetry ny andro Rafitso izay dia mbola mitoetra aloha ny orana tandrifin-drahona kely aty amorontsiraky ny Vatovavy sy Fitovinany aty mandrahondrahona mety arahana tandrifin-drahona hatrany ny aty atsimon'ny nosy. Ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no iban-toerana raha toa ka somary alovana tandrifin-drahona kely ihany manodididina ny morontsiraky ny Miosibe iny. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray raha ho an'ny Rafitso dia mbola mahatratra amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany amorontsiraka Atsinanana 14 ka hatramin'ny 17 aty andrefana 17 ka hatramin'ny 13 aty amin'ny Toliara zany no somary nilatsaka no fanandrindra kosa dia ny faritra Melaky sy Betsiboka 13 degré celsius. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia mbola maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy aty amin'ny Atsinanana sy ny Analanjorofo no ahitana orana tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny tolakandro mandrahondrahona hatrany nefa ny ginasany afovoantany ny Atsinanana Ramanga. Ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no iban-toerana. Ny maripana ho an'ny alakamisy dia nilatsaka 14 13 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra afovoantany 13 ka hatramin'ny 20 ihany koa morontsiraka Atsinanana raha toa ka 17 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka andrefany nosy mbola mahiva tanàna sy Besalamby hatrany mafana indrindra 13 degré celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa raha ho an'ny zoma dia ahitana orana malefaka ny morontsiraka Atsinanana, morontsiraka Sava, Analanjorofo, ny Atsinanana, Vatovavy Fitovinany iny ahitana ny orana malefaka izay avy mandrahona ny irana antsinanana afovoantany manontolo amin'ny ankapobeny sy aty amin'ny faritra Melaky aty. Ny ankoatr'izay kosa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ambony indrindra dia 12 ka hatramin'ny 14 ny aty amin'ny faritra afovoantany morontsiraka Atsinanana 13 ka hatramin'ny 19 raha toa ka 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefany nosy. Ny mafana indrindra kosa dia any Maheva tanàna sy ny any amin'ny Antsohihy iny 30 degré celsius. Makasika ny tany falitony-rivotra kosa indray raha eto Antananarivo renivohitra ary dia antonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitony-rivotra izay eto Antananarivo raha tamin'ny fiandohan'ny herinandro izao ambon'ny fetrany OMS avokoa ny referetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy nefa no jerena dia vinavinaina mbola somary hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitony-rivotra izay. Dia makasitraka anao ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany mahasoa anao hatrany anaraka ny fandaharana mety toetry ny andro manaraka indray veloma tompoko.